Di che nave imamami kwe Rinati kwindinja Malala ni fuku Yanau te sosyo Siata kalu kwa nisa Si usulu kumini Hajam farani Tika sinau Hajam farani Fukuzai mamini fukweti Eu me kwanau Now I have is up to me Sao tiala minau Na faliau na laluau Telefoni mau Na lariau na diau Tinulau sanau Kahit diau dibuat Fana Nanawa cang farani Di kenapa Kena mami kwe Temati kwendrinja Malala ni fuku Ianau te sosyo Siata kalu kwa nisa Si usulu kumini Hajam farani Tiga sinau Hajam farani Fukuzai mamini fukweti Eu me kwanau Now I as is up to Lisa Sao tiala minau La faliau na laluau Telefoni now Na lariau na diau Sinulau sanau Kahit diau dibuat Panau Nawa cang farani Tipe Di kenal Mami kwe Di kwindinja Malala ni fuku Ianau te sosyo Siata kalu kwa nisa Si usulu kumini Hajam farani Siya siano Hajam farani Tisha mawe Tina mami kwe Tina tiki jinja Malala ni fuku Yanau te sosyo Siata kalu kwa nisa Si usulu kumini Hajam farani Tiga sinau Hajam farani Siata kalu kwa nisa Si usulu kumini Hajam farani Tiga sinau Hajam farani Hajam farani Tiga sinau Hajam farani Hajam farani Tiga sinau
Sandy Fadani. Eny ary zany hira zany dia ho natoloko an'ny mpino rehetra, mpino an'Andriamanitra ilay mpahary na nahary na le hoe le Dieu créateur. Ka zay fomba fiantsoantsika azy na fiantsonareo azy tsy problema mihitsy fa Andriamanitra indray nanahary manolotra an'izay hira zay ako atsika rehetra zay mino amin'ny alalan'ny finoantsika ka dia samy mandray zay aminy. Fa ary manolotra ny arahaba ho anareo mpanaraka ho atsika rehetra. Hiavaka kely ny fandaharantsika androany satria misy ato amin'ny YouTube aloha dia manao sondage hoe ampy ve indroa isan-kerinandro ny fandaharantsika. Milaza zareo ato 500 zao ato milaza hoe tsy ampy hitantsika eo ny toyany mandrapatapitry ny fandaharana. Fa androany tsika dia hiavaka kely satria sady resaka momba ny raharaham-pirenena no nareo koa ny manao fanontaniana. Misy namana tokony niditra direkta tamiko androany fa tena miala tsiny fa adiniko ny antranao tompoko fa tadididiko fotsiny le ka hoe misy fisolokiana goavana tao anatina opération tamin'iny élection sy ny karazan'iny fa nisy olona taty andafitra aty zany fianakaviana victime-na 20 000 euros tamin'ireny candidat IRD ireny na IRMAR ireny. Raha tsy diso numéro 2 tamin'ny candidat tany Rasanatria tompoko diso ka mihainao ianao madame dia itsio candidat tamin'ny Manakara-gabany izay ary candidat numéro 2 amin'ny listany IRMAR io ramatoa io nisy lokoloko volan'olona ary tsy afenina fa hatramin'izao dia sahirana ny tompony mitaky ny volany fa dia tsy rambourseny ramatoa ho azoko eo ny anarany rehefa avy eo fa raha mety dia alefaso WhatsApp dia avoakantsika ny anaran'le ramatoa fa na izany na zany na mivoaka na tsy mivoaka ny anarany dia efa mampitandrina zay zany milaza zay fa ho avoakanay ny hafetsehana ataonao ramatoa sy ny fanambakana ary ny fisolokiana volan'olona amin'ny zavatra tsy rariny na famitampitahana ataonareo. Ka ny tompon'ny vola indray no mahazo menace satria hoe ity ramatoa nindramboly ity dia mahitahita amin'ny IRMAR, mahitahita amin'ny Nicolas Rabemanandrara sy ny karazany dia mampitahotra ary mampiororo ny tokantranony ity tompon'ny vola tsy hoe tokantrano fa ny fianakaviana any toerana an'ity tompon'ny vola na tompon'ny victime ny inona izy teo ny fisolokiana tamin'izany zavatra any ka tsy haiko mety ho alefan'le olona ny anarany ity ramatoa mpisoloky ity fa dia miandry ahako ny amin'izay. Ho hafa ny fandaharantsika fa satria dia azo adino ny manao abonnement amin'ny YouTube, azo adino koa mitoraka étoile aty amin'ny Facebook fa ilaintsika daholo zany raha tsy mahadiso tokoa dia mba ataovy ny abonnement sy ny karazany. Manomboka izao ny fandaharantsika dia tsy ataontsika intsony hoe i-live fa le i-live manko hoe andeha i-live dia anao direct andeha anao an'izao sy ny karazana fa hovaintsika ilay izy hoe tsara ho fantatra, lasa hoe tsara ho fantatra ny fiovan'ny ny fandaharantsika satria maro ny zavatra tokony ho fantatry ny vahoaka, maro ny zavatra tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy satria tena mandeha makany amin'ny infantilisation ny
na fanabadona na fanadroadrona ny vahoaka malagasy ny zavatra mitranga amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, ka hany ka lalana 520 kilometatra ao anatin'ny 580 sy 300 kilometatra amin'ny Prometevana natao dia efa horakoraka be takin'inona, lalana kely tsisy dikany natao Areta-Matavy ery dia ovaina ny anaran'ilay lalana. Misy zavatra tsy mandeha amin'izay ny amin'ny raharaham-panjakana sy ny fitondrana ny fanjakana ao iny teo eo amin'ny firenena. Ka dia hiavaka ny fandaharantsika ho satria sady mametraka fanontaniana nareo afaka mametraka fanontaniana no zay ihany koa mamaly amin'izay tokony hovaliako sy izay voavaliko amin'ny alalan'ny fanadihadiana eo am-pelantanako. Hiditra amin'ny raharaha-pirenena aritsika zany ny itodian'ny mason'ny olona zao dia ny resaka hoe Assemblée nationale, iza no eo filohan'ny Assemblée nationale sy ny karazany amin'ny Madagasikara zany amin'izao fotoana izao. Itodian'ny olona saina ihany koa ny fifidianana mitranga aty Frantsa amintsika amin'ny teny izao. Iny banky tokana no tonga dia teneniko hoe hisy ny remontada avy amin'ireto gauche PS modéré zany ny teneniko, ary hiakatra ny vaton'ireto PS reto, hiakatra ihany koa ny vaton'ny ensemble, satria rehefa tsy PS dia ensemble zany dia miakatra, fa ny rassemblement national sy ny groupement izay miaraka aminy dia ho hitako hoe ho savolaina ka andeha ho any amin'ny gouvernement ataoko hoe alliance angamba no hiantsoana azy, alliance ensemble sy ny gauche modéré. Za moa efa ni-avancé anarany hoe ndray amin'ireto olon'ireto no mety ho premier ministre na ho filohan'ny Assemblée nationale rahantsika mahita eo, fa misy zavatra inédit be zany amin'io zavatra io par rapport amin'ny constitution frantsay ny république frantsay, hatramin'izay nisy iny hoe ancien président de la république lasa président de l'Assemblée nationale, entre guillemets zay mety ho possible zay, ancien premier ministre mety lasa ministre ny finance, on ne sait pas encore, fa ho hitantsika eo ny fandehany, fa maromaro tsy hoe maromaro fa efa nisoratadratako taminareo tany ihany hoe fahitako an'ilay izy mety ho ohatran'izao, mahita hoe vehivavy no futur premier ministre eo na vehivavy ihany koa no mety ho filohan'ny, mahita hoe vehivavy zany no mety ho futur premier ministre, fa ny any amin'ny Assemblée nationale lehilahy no fahitako azy, ary socialiste no amin'izay fotoan'izay. Ny lôjika indrindra, ny lehilahy any amin'ny Assemblée nationale dia nga François Hollande, ary ny aty amin'ny primature vehivavy, raha ny fahitako azy dia mety Marine Tondelier no mety ho futur premier ministre vehivavy. Izay ny amin'iny, ny amin'ny Assemblée nationale malagasy indray, raha atao ny parallèle zany dia ny olona zany par critère de compétence, méritocratie amin'ny fitiavan'ny vahoaka na ny fanarahan'le vahoaka aman'aliny an'le olona nofidiany, ary ny tena mahafinaritra dia izao, ary zay mampatonga ny hoe rara Fleury Rakotomalala Monsieur Trompé amin'ny analyse politique frantsaizy na européenne, satria tsy maintsy pragmatique ianao aloha amin'ny analyse ataonao, ary tsisy état d'âme mihitsy malgré hoe za membre ny parti politique Renaissance zay lasa hoe ensemble moa zao, tsisy état d'âme ianao rehefa manao analyse na ahoana satria ny fait réel no tsy maintsy avoakanao, ary ny dynamique sy ny prospective entin'izany. Ka raha ohatra ianao zany hiteniteny amin'itony fandaharana itony, amin'itony zavatra itony, tsy maintsy mahafantatra zavatra be dia be ny devant sy ny antichambre ianao
amin'ny baky sy ny frontline zany na front office amin'ny zavatra ohatrany tony. Eo ny ahafahana miteny hoe zao na zao na zao. Malheureusement, Fleury Rakotomalala se trompe de temps en temps. Force est de le reconnaître raha miresaka élection à Madagascar satria ny paramètre any Madagascar tsy mba le méritocratie par rapport am'le na le hoe vérité des urnes. Tsy vérité des urnes ny paramètre any Madagascar fa ny vérité des mains sales zany na ny mains malpropres na vérité des voyous na ny reto coxigru des imbéciles sy ny karazany mafia. Ampanetretena ny teneniko hoe je me trompe de temps en temps satria raha tena marina ty tena hoe au contraire raha efa ela no teny hoe satria maro nareo mimenimeny, maro nareo no mitabataba hoe le KMSB tsy takorana le zavatra taritiny Marc Ravalomanana na ireto collectif sy ny karazany. Zao zavatra teneniko anareo. Efa niteny tany amin'ny intsika zao volana Jolay, efa niteny tany amin'ny volana Febroary hoe hiditra amin'ny élection législative ho antsika ary io no alefan'ny drala aloha volana janvier non décembre. Io législative io no alefan'ny drala aloha satria matahotra mafy drala am'le mera amin'ny mairie ny capitale na Antananarivo satria tsy manana candidat zalahy. Zay ny zavatra nolazaiko anareo. Ary tsy vitany hoe tsy manana candidat izy satria sarotra ny Angalabato ny amin'ny mairie Antananarivo satria de ho arahana Antananarivo maso akaiky ry zareo. Nao ny Anitra Fidèle no tsy mba siambany totakely manao jeu any totakely ve ireo. Mety ve de efa par semaine na miova ve ny compte. Hoy za tam'izany hoe inona ho no zavatra tenainareo momba ny législative zany. Ny mairie no misy antenaina satria ny antony de zao. Sarotra ho an-drareo tam'izany ny teneniko taminareo hoe angalatra satria ho arahana Antananarivo maso akaiky zany resaka mairie Antananarivo zany satria fantatra Antananarivo fa io no fomba anankiray andrombahana ny fitondrana ao Madagasikara. Ninona lazainy jeseram-pana pseudo-mpanadiady politika ihany zao aloha tia le resaka hoe manadiady fanadiadiana politika sy ny karazany. Zay zany tena miteny aminareo. Tena teneniko anareo. Zany mahafatonga anahy miteny hoe zany tsy intéressé amin'izany hoe omenareo plasina ministra na premier ministre na tsy intéressé amin'izany satria ny antony de zao. Raha vao intéressé amin'izany de mitongilana ary tsy maintsy misy tombontsoa anahako ny fanadiadiana zay ataoko omeko anareo. De lasa voafitaka ao anatin'izay nareo. Ohatra zao misy miteny zao olona miteny hoe tsy zany tsony hoe tonga merana Antananarivo de anonga-panjakana ahongana fanjakana. Tsy afaka miteny ianao de hoe tsy possible atsony zany. Raha mpanadiady politika ianao tsy afaka miteny an'izany ianao hoe tsy possible atsony zany. Tsy maintsy manao simulation farafahakeliny ianao roa telo de ao anatin'ireo roa telo reo no misy an'le tsy possible atsony. Fa ao anatin'ireo roa telo reo koa de tsy maintsy misy koa ny atao hoe cas na simulation zay tsy maintsy lazainao amin'ny mpiaino hoe possible ihany koa. Za zany raha ohatra hoe manao analyse eto aho zany. Manao fanadihadiana zany momba ny mairie Antananarivo. Tahaka ny nanaovako ny législative hoe tsisy ninona azonareo antenaina amin'ny législative io ry vahoaka malagasy. Tsisy ninona azonareo antenaina amin'io législative io
atoko fanoerana ary nareo dia tsy ahazo majoritaire mihitsy. Ninona lazainareo? Ireto aby ny antony: tra ny CENI anazy, ny HCC anazy, ny tafika anazy, ny chef district anazy, ny maire anazy, ny chef fokontany raha vao vidina. Ka inona moa ny azonao atao amin'izany? Tsisy ninona azonao atao fa dia manisa vato ry zareo, ohatra taka ny tany efa Ambato-Fianarahana ao amin'ny CENI ao sy karazana manao ny zay fihetsiketsehana atao ao, tsy antsoina ny solotena ny kandida amin'ny Kristina Razanamahasoa fa ny Andralahy ihany ao dia izay namboariny tao no namboariny. Ny sarany amin'ny appareil photo-n'ny olona nasiana vonoina sy nampitahorina ny olona. Izany hoe tany amin'ny voalohany ilay dia efa fantatra hoe tsy possible. Ka raha ohatra indray zany resaka projection na mairie, por possible tsy maintsy ataony Andry Rajoelina izay ampandresy izay kandidany eo par tous les moyens, quel que soit les moyens zany, na alabato io na tsy alabato io, na halatra fanodonana voa io na inona zavatra hitranga eo, dia par tous les moyens dia ataony Andriamatoa Andry Rajoelina sy hampalany ny kandidany. Izay zavatra izay raha manana kandida favori ny vahoaka, averiko, raha manana kandida favori ny vahoaka ary tiany io, raha manana kandida favori ny vahoaka ka tiany io, ka ataonao resy io, manomboka eo ny zava-doza. Manomboka eo ny zava-doza. Ary amin'izay fotoan'izay, eo no hitan'ny havany ary miboridana amin'izay ny resaka fangalaram-bato na tsy fangalaram-bato na izay zavatra mety miseho sy izay zavatra hiseho. Fa eo no isian'ny hoe vahoaka mijoro sy vahoaka mitsangana. Zay zany zava-dehibe zay. Ary misy dikany matoa amintsika miteny ray volana alohan'ny tenenako zao dia ny teny aho hoe i Marc Ravalomanana, Andriamatoa Marc Ravalomanana no mitarika ny tolona manomboka izao. Reconsidéré zao e. Mbola velony nga Marc Ravalomanana iny. Anontanio izy raha lainga ny teniko fa farafahakeliny izy zay efa intelo miaraka mivory tamin'ireo communauté internationale matanjaka ireo. Farafahakeliny intelo tao anatin'iray volana sy tapany monja. Ohatrany gaga nareo hoe ary lery zany ohatrany vady efa antenanareo tsy indray mandeha indroa. Tsy manana adversité na animosité amin'ny Marc Ravalomanana, tsy manana animosité na adversité amin'ny Andry Rajoelina na amin'ny Mamy Ravatomanga. Fa rehefa miova ny daonina dia miova ny daonina, tsisy ninona azonao lazaina, zay natao hoe politique. Ka rehefa tsy maharaka an'izay ianao dia andana manao foana, manao politique par la haine. Certains avaient cru que j'avais de la haine vis-à-vis de Marc Ravalomanana. Non, il n'y a pas d'inimité éternelle. Il n'y a que les intérêts qui changent. L'intérêt de la nation, l'intérêt suprême de la nation. Tafiditra ao anatin'izany tolona miaraka izany Andriamatoa Rajaonarimampianina, Rivo Rakotovao sy ny karazany sy ny karazany. Efa vita lasy sy ny karazany ny zavatra ny amin'izany. Izany resaka hoe chef ny opposition any amin'ny assemblée sy ny karazan'izany nofinofo zany. Tsy omen'ny Andry Rajoelina ny Marc Ravalomanana io ary tsy omeny ny siteniko io indrindrindrindra. Tsy any amin'izany tsony le, tsy any amin'izany le combat. Ravoravo ny sain'ny malagasy, ravoravo ny sain'ny olona nahita an'ireto vahoaka nanjoy ny faharoa amby roapolo taona ny tima omaly ary io fa mbola nijoro nga Marc Ravalomanana. Reconsidéré sur le plan international l'image ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Mbola misy zavatra andrasana aminy amin'ny le 10 juillet au soir.
Zay tsikopy anjany tsikopy, rehefa tsikopy dia anontaniho aho. Hoe inona zavatra hitranga le 10 juillet amin'io andro le 10 juillet any Madagasikara io. Tsy resaka fanokana-panjakana, tsy resaka inona. Fa mandeha par étape io zavatra io. Efa ray volana melonina ny manana an'io hoe reto aby izao ny 10 juillet. Dia zao ny zavatra atao, zao ny zavatra miainga, ty maka ty maka ry. Le 12. Matoa misy olona voantso aty sy mipetraka ry, alefa ry, maka ry, atrona ry, nafantatra ianao fa aty sy ny karazany, misy dikany daholo zany. Aza asiana miteny ny zavatra detay satria tsy autorisé amin'izany. Ka ny tiako hazavaina amintsika rehetra zany dia zao hoe tsy mora kely manome tsiny, ary anisan'izany ny tenako satria efa niteny hoe aza mivaky loha amin'io. Aleo hanjaka tokanao izy. Tsy maninona zany. Fa tonga mairie Antananarivo, ao tsika miara-mirona, araha-maso manomboka amin'ny 5 maraina, ny alina tontolo, eo ambodin'ny EPP, tsisy matory ny vahoaka. Fa miandry an'le urna hoe io ny urna miboridana, tsy sarzendralà vao maraina, tsy sarzendry fidy, TMS. Andrasan'ny vahoaka ohatran'ny miandry anak'Andriamaso. Tsy misy an'izany hoe gendarme zany, tsy fiable atsony raha vao resaka hoe gendarmerie zany, non. Ny vahoaka no miandry ny urna, io arahana maso eo, tsy akatory io. Andrasan'ny vahoaka. Minoa maromaro nareo fa ataona Antananarivo zany. Raha vao manana candidat vedety izy, hoe ity ny candidat iraisany io. Tsy maintsy misy anao infiltration manko. Tsy maintsy misy anao infiltration. Tsy maintsy misy anao hoe anao candidat indray dia indray misy candidat maromaro zay fantatrareo ohatran'le nataon'le pirina kely reny. Le pirina kely, le candidat numéro le kelikely matsiratsiraka tsaitsay-feviny iny, oviny, tamin'ny présidentielle. Reny natao hoe oviny. Tsy fatapeviana hoe avy taiza fa dia iny fa mipoitra fotsiny teo. Mena vola dia milasa candidat. Dia ohatran'izay ny zavatra ampitaiko amintsika menakavy hoe tandremo. Aza miadiny hoe ianana fa efa io Marc Ravalomanana, izy raha teo efa nanaiky. Fa hitarika izy. Tsy vitan'izany amin'ny fotoana tokony mahamety azy sy fotoana omena azy, dia misy lalana, misy feuille de route zany, misy lalana efa voana hoe ty zao izao no fandehan'io. Tsy mazava amin'ny daholo be zany zavatra teneniko zany satria resaka tsilobody, fa ampitaiko amintsika rehetra ihany hoe izay ny zavatra mitranga. Ny ao amin'ny assemblée, zay mpanohatra ao dia efa mpanohatra ao, fa tsara ho fantatra dia zao, tsy mivoana tamin'ny fanadihadihitsika, tsy mivoana tamin'ny zavatra nitenentsika hoe tsy azo maro an'iso atsika. Tsy andeha, tsy fotoana ny fanomezan-tsiny zao azako, efa napetrako teto amintsika teto foana fa hoe raha misy famarinana ny zavatra teneniko dia izany diso. Efa niteny an'izany aho hoe engany mba izany diso. Fa raha marina ny zavatra teneniko dia mbola izaho ihany koa ny diso, satria ny antony dia zao, tsy nahay convaincre antsika menakavy aho. Tsy nahay aho. Tsy ampy le fahaizako nandresy lahatra antsika menakavy. Parlementaire amin'ny fotoana io, 10 juillet io, mijoro ho mpanohatra izy. Mety antra ny favori ao Tana. Efa misy miavansy anarany zany. Tsy azoko tiany hoe nahoana hiantra fidèle, nanao tsimbasemba ny totakely, manao jeu ny totakely ve ireo.
Tsy fantatro zany aloha, tsy manana porofo am'zany io resaka fifidianana io dia tsy hita loatra ny ilana azy, efa 80 taona mahery io no natao, inona ny vokany. Déprimé IBM mampalahelo, erika ny adalanika. Da izay zany le izy hoe ny zavatra hitranga dia any amin'ny ankoatran'izay zavatra mety hitranga eo anelanelan'izay zavatra zay, satria le monde a horreur du vide, zay tsy hidirako, zay tsy fantatro, ary tsy tokony andraikitra am'zany tsy fantatro zay fandehany, fa ny zavatra fantatro de zao. On a rendez-vous avec le peuple amin'ny élection communale, surtout merana Antananarivo. Efa misy mivoaka ny candidature hoe reto ny possible ho merana Antananarivo sy ny karazany, fa hitantsika eo ny fiaingany sy ny fidobiny ary ny fandanany raharaha. Zay ny amin'iny. Resaka ABM nareo araky ny lazaintsika ihany koa de hoe ahoana moa ny mode opératoiren'ny IBM rehefa tafiditra ao anatin'ny cafouillage izy dia anomboka hamoaka secret d'état am'izay izy ary anao chantage, kanefa ny zavatra marina de zao. Ny zavatra chantage zany farany tena tsy tatiny Andriamatoa Andry Rajoelina ary farany tsy tiany. I Andry Rajoelina tsy mi-cédé amin'ny chantage. Raha tsy hoe efa tena fantany hoe ho vita izy, zay ny toetrany Andriamatoa Andry Rajoelina ka ireny zavatra ataon'ny Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ireny, raha mieritreritra izy hoe mahafinaritra na hoe mampatahotra ny Andry Rajoelina ireny diso hevitra tanteraka izy, raha ny fahafantarako azy amin'izao fotoana izao tsy matahotra ny Andry Rajoelina, tsy matahotra ny Lalatiana Rakotondrazafy mihitsy i Andry Rajoelina, ary ny zavatra mety hitranga dia ho possible tsy ho ela raha ohatra mbola mitohy ihany ny zavatra ataon'ny Ramatoa Rakotondrazafy, tsy ho ela Ramatoa Rakotondrazafy dia hisokatra hidanadana anazy an-tanimoro. Zay ny amin'iny andefa an'ity hiro ity tsika, atotro antsika mpino rehetra ihany ary zao re olona mbola mitaraina amintsika rehetra ihany raha ohatra mety aminareo le fandaharana ataoko, tena tsy arako intsony le tompoko ny resaka avocat, satria le procédure de mitombo. Afaka omeko anareo ny riban'ny avocat ho anareo zay mangataka ka hanampy, vonona hanampy ny fandaharantsika, fa tena tsy afenina fa tsy araka le izy. Kanefa ny antom-pisiany itony fandaharana itony dia ny filazana ny marina, ny filazana ny tsy mety amin'ny fomba fitantanana ny firenena. Ka ny marina lazaintsika sy ny zavatra voakantsika eto dia matetika tsy zakan-dralahy ary makarary ny fony ny mihaino azy dia tsy misy afa-tsy ny fitoriana, manao harcèlement judiciaire nataon'zareo anahy eny amin'ny fitsarana aty andafy. Qui dit fitsarana aty andafy dit avocat. Ka raha ohatra ianao tsy manana avocat dia mazava ho azy fa sahirana na midresser ny plaidoirie anao fotsiny ary sy ny karazany. Tena mba hiangaviana ho antsika rehetra raha tianareo ny fandaharantsika, satria tena tsy afeniko fa tena ao anatin'ny un moment tena hoe oza hoe tena voajaniko raha angaha ty zavatra ty. Tena tsy afeniko anareo zany satria tsy arakaraky ny hamaronareo, ny hamaron'ny olona, araky ny teneniko anareo hoe mahatratra eo amin'ny 30 000 eo zao ny mpanaraka anahy. Tena teneniko anareo fa na 1 euro isan'olona fotsiny ary efa vita largement ny zavatra tokony atao amin'ny resaka avocat zany. Dahory alefako ty hiro ty ho atotro antsika rehetra ary atotro an'ny tenako ihany koa. Dahory. Tsy izay le tiako alefa. Azafady azafady.
Davara. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, Jesosy io. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Ritui, tuantanano, rifiataku, Yandianait, Rufani, Ise, Wawiku, Apitia, Ritue, Tuantanano, Rifiataku, Yandianait, Rufani, Ise, Wawiku, Avoiko anao ny aiko, Jesosy io. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Sibi fiainako, utui fama, titaviguna, ruduficure, reufikiasa, tumpuwa pitampe, kotana, avoiko anao ny aiko, Jesosy io. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, Jesosy io. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Ngarija rakoto no miran'izay ohatray ary tsy afianiko fa tohana foana ny fo zany rehefa maheno an'izay satria tena maro tokoa ny zavatra tsy maintsy afoy amin'itony fandaharana itony. Ohatra fotsiny zao fotoana isakafoanana zao amin'ny fianakaviana dia eto isika mianakavy miaraka mihaino eto sy ny karazany.
Ny resaka Assemblée nationale malagasy tsika amin'ny hoe iza no mety ho filohany sy ny karazany teo. Nin'olona hoa pary méritocratie na compétence ihany koa ao anatin'izay. Fa ny antsika na misy ara ny compétence dia tsy maintsy miampy zavatra hafa. Rehefa dinihana zany le zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia mihaino ianao atsimo avaratra atsinanana andrefana atsimo avaratra atsinanana andrefana afovoany dia maheno ianao hoe ianona ho ramatoa zao no zao no zao. Dia miverina kely ianao zany ny zavatra nitranga tamin'ny Fianaratsoa. Misy hatramin'ny hoe kidnapping na misy hatramin'ny fandrahonana hoe mialahy ianao fa aza manao. Maromaro ny zavatra nitranga tamin'ity le candidat zay tiany ny vahoaka tsy hoe tokony androvaka ny fandresena farafaharatsiny hoe faharoa. Farafaharatsiny rehefa tsy voalohany. Fa natao mihitsy zay tsy nahafahan'ilay candidat anankiray nanao propagandy ary natao mihitsy zay fomba rehetra natao zay nampandraisy ho Paodroa Andramatoa Michel Saondramalala. Ity Ramatoa Michel Saondramalala ity zany dia ela no nanaovako fanadihadiana politika zay. Fa tena mbola tsy nahita olona molamola. Tsy mbola nahita olona mamba fahefana tahaka an'ity Ramatoa ity. Ary io dia tena tsisy atadamina mihitsy io. Tsisy pitia, tsisy fandeferana, tsy misy fanetretena. Fa dia ity ny objectif koa dia tsy maintsy fitaiko io. Ataoko zay tsy maintsy atongavana eo. Teo débat après ny Andry Rajoelina. Après Andry Rajoelina, c'est moi. Maheno ianao amin'izao fotoana izao hoe elle vise l'Assemblée nationale. En même temps, elle vise aussi la primature si jamais. Tapitapika eo ianao mahita ery anan'ny ery tonga dia boum! Zay moa nataon'zareo zany ny fomba fiadinisme anankiavo zany. Dia ary amin'ny gazety hafa ary misy manaratsy ny premier ministre. Ary amin'ny gazety hafa ary tonga dia manatsara ny Ramatoa Michel. Nefa rehefa tena dinihanao zany raha ohatra sanatria mandeha amin'izay ny lalana ny Ramatoa Andry Rajoelina dia zao. Admettons ka hoe Michel satria hono zay le izy. Misy olona ambony ankoatran'ny Ramatoa Andry Rajoelina vehivavy manapaka an'io zavatra io amin'ny palais ao dia tsy maintsy io Ramatoa io natao présidenten'ny Assemblée nationale dia rehefa atao zany le critère hoe inona ary zany ny tena critère an'ireto mpitondra fanjakana mahery sy mahatrehitrehitra reto. Tsisy efatry anankiray. Tsisy efatry anankiray. Mahay mangalatra. Mahay mangalatra. Hienjana anie zany hoe tena Paodroa ao Fianarantsoa zany. Fa dia tena vendrana mihitsy hoe mivahoaka amin'ny Fianarantsoa. Tena hoe vasalahy mihitsy hoe mivahoaka amin'ny Fianarantsoa ka tsy malala hoe ity bandy ity no tokony fidintsika fa tsy ity Michel ity. Dia isika menakavy andeha hiara-kiroana any amin'ny Orange Dawn. Tsy possible zany. Tena miteny anareo fa tsy possible zany ao Fianarantsoa.
dia izao tsy maintsy ataovy ary zay mampahojoro anao ao fianarantsoa dia mihinanao ny persor. Raha izay le izy dia mazava be le condition. Mazava be le lalana zany hoe hay ve zany ny fomba hidirana ao anatin'ny premier cercle n'Andriamatoa Andry Rajoelina dia mila expert amina totakely na expert amin'ny fangalaram-bata. Dia ianao vehivavy intellectuel, docteur, magistrate dia tsy menatra ianao. Na kely fotsiny ara mijery mason'ny olona hoe de quel regard les gens ils me regardent. Ils m'observent. Elle s'en fout complètement. Tsy raharahana tsy manetadamina izy. Satria tratran'le rivodrana arrivisme, tratran'le rivodrana voatonga, gasy voatonga, tratran'le rivodran'le gasy vao manan-karena. Tsy nalala renatra amin'izay ny henany. Fa raha misy dia misy 5 taona, 12 taona zay no nazahoana harena. Tapitapoka tsy tanono, tsy tapesipesena hoy ny fiteny zay. De 2009 à 2024, 15 ans. Tsy afaka mandany zany reo. Nanomboka 2009 no niakatra ohatran'izany, niakatra tonga de manière tangentielle, exponentielle plutôt. Ny fitombon'ny harenana izy menakavy. Izay no mahatonga an'ireo manao toerana gasy voatonga, manao fitoerana arriviste, na ny fomba fiakanjo na ny toetra. Tsy lahitra hiadiana hevitra, tsy azo kritikevana. Ny manositra ny tomobilin'izy ireo amin'ny volamena sisany no tsy azony atao. Le iny couleur rose. Ohatran'ny any Dubai ireny ny tomobilin'izy menakavy, vitan'izany. Fa zay sisany tsy azony atao. Tafiditra ao anatin'izay canal zay Ramatoa Saondra Malala, Ramatoa Michel, hiditra ao anatin'ny jet set miparan-karena, satria hoe présidentin'ny Assemblée nationale, ary tsy manana état-d'âme mihitsy mamely ny premier ministre ary ambadika amin'ny akamela akoraka. Fantatra ihany mely izy. Mety maka-panao politika tsy crédible ery, mercenaire dia io mba zao, mba fanarakintsika dafa palao ty. Za tsy miaro amin'ny PM, zafady. Fantatrareo tsara faranisy mipetaka an'izany PM zany. Tsy indray mandeha no indroa teto. Fantatra an'izy e! Mandeha miseho ery amin'ny Real TV ery dia zao hoe anona hoe zao fantatra. Hoe rehefa tsy voako ny Assemblée dia ary amin'ny primature aho. Tsy mbola nahita ho olona môlamôla sy hoe mamba pouvoir tahaka an'izany atao hoe Michel Saondra Malala sy zany général bomba zany. Tsy mbola nahita. Mbola averiko amin'Andriamatoa Andry Rajoelina ihany. Raha misy zavatra mitrango ao Madagasikara ao, dia za miteny anao fa ray amin'ireo olona roa ireo tsy hanaraka anao hatramin'ny farany. Dia akotrina. Maiza mandinika dian'izao. Maiza mandinika dian'izao. Misy dikan'ny olona mitetitety camp reny. Misy dikan'ny olona mody miara-manao Jean Marie. Misy dikan'ny olona miara-manao an'izao sy ny karazany. Raha misy fanontaniana dia alefasiny. Saina tsy voaforona ny an'ireo fa tsy resaka harena akory. Raha olona voro-saina ny harena toy inona no tsy mampiova azy. Eny e, fa inona no lazaintsika eto misy hita anton'ireo hoe ok. Tsy possible zany resaka
Anonimo zany Carla Rose rehefa meko anao ny numéro-ny WhatsApp dia anjaranao ny mandinika azy fa ankoatran'izay resaka be. Mandrapeona tompoko, veloma mahafinaritra. Mamerina ihany aho hoe raha misy efa napetrako numéro-ny WhatsApp ato amin'ny YouTube raha ohatra nareo angataka ny riban'ny avokaka vonona ny andray anjara dia mba alefako aminareo ny riba ho antsika rehetra, ho antsika atao amin'ny Facebook dia midira messenger amin'io numéro ihany dia alefako aminareo ny riba ihany koa. Eny ara, samby hotahin'Andriamanitra amin'iny herinandro iny tsika maromaro ny engagement sy ny fotoana dia raha antsika mahita ihany ny zavatra tokony atao ny amin'ny fandaharantsika ka dia manam-peona tompoko samy hotahin'Andriamanitra. Davara. Litonia zanako fa eto aho reko avoko ireo vavakao miantsa miaiky miala elonao tsaka ianao aza manay fa eto aho matoky ay zanako izao tsy afohinanao etio fafako ny ranomasonao. Azadino ny manao j'aime sy ny manao ny abonnement ato amin'ny YouTube. Amin'izay nareo rehefa connecté tonga dia alerté avy hatrany amin'ny fandarana amin'ny YouTube. Davara. Etio fafako ny ranomasonao tsapako zay tsapanao tiako loatra ianao indrindra zadimo fa eto aho ny zavatra rehetra tsy voatery afany ianao fa ny zavatra rehetra miara-miasa soanao aza manay eto aho tsy avelako andeha irenao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay fa izao hitantananao. Litonia zanako fa eto aho ampianariky io zava-bavao ianao miampatanjakanao no anton'izao haiko fa marary efa nampianao anakaiky ahy ny zavatra rehetra tsy voatery hafaly anao fa ny zavatra rehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto aho tsy avelako andeha irenao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay fa izao hitantananao.
你在发这夜上，几个对，发亮。发你在发这夜上，有那么伤心。Mati, sisi pantani. Mati, sisi paulena. Mati, sisi bitumani. Mati, amen, vivalutena. Mati, sisi pantani. Mati, sisi paulena. Mati, sisi bitumani. Nidivavaka nandalu. Misausa nagebali. Fahatuza nebimaru. Uizamitalima mini. Simauno tuifu. Namuka salfati. Fatuvani. Tifiti. La fiana la fita. Afi. Ilai. Ianswana diamagisha. Tambatana fiteni. Umewasili laniza. Fahamiza ya fubeni. Umewasili laniza. Fahamiza ya fubeni.
Iasobe. Sotra betsaka misy sondage nalefako io hoe mety amintsika ve raha misy espace VIP zany hoe mandoha vola atao amin'ny YouTube rehefa hisy révélation avoaka ireny dia mazava ho azy misy olona vitsivitsy zany mahazo privilège amin'io aloha zany satria zareo mandoha vola dia zay vao tiako quelques jours après vao mivoaka publiquement le izy na ohatran'izay. Ndao ary azo atao koa zay amin'ny Facebook fa de metra veloma aloha antsika mandra-peona tompoko sambo tahinona Andriamanitra Daoly veloma tompoko.